Elia era manokana ny tata malagasy apa ary koa miaraka manokana ny Yahosoa amin'izao fandaharana izao. Voalohany indrindra aloha zany dia manome ihany koa ny hatsarana amin'ireo zanak'Andriamanitra miendrika rehetra, ho an'ireo izay resy lahatra, ho an'ireo izay efa tena mihazakazaka, ho an'ireo izay efa nandroso niditra amin'izao fanjakana masina izao. Aina zao atahotsika rehetra amin'izao zandritra rehetra zany. Fotoana iarahantsika indray ny amin'ny télé-vité misy kasika ny amin'ny hoe toedrarà maneran-tany. Fa misy iny eto amin'ity tany ity no hoe resana ny toedrarà maneran-tany. Misy teny tanterahana eto ary zay teny tanterahana zay zao ampianarina antsika zao. Efa ho an'izay mahafantatra moa dia efa namafisana fa ho an'ilay tsy mahala moa zany dia mahaiza miaina. Ny fiarahan'ny Rosia amin'ny Iranianina no resantsika voalohany eny, satria namoaka fanambarana ny Rosiana. Dia ny président Poutine ny Rosiana moa zany dia laza fa hoe tena miaraka direct amin'ny Iran izy amin'ity olana nampifandonana ny Israelianina sy ny Iranianina ity. Ohatra moa zany nareo zany tsy mahafantatra an'ilay espoir eto nga misy mifandona reo, dia tena efa mifandona reo ary miandry valifatiny Israelianina moa zany ny Iranianina zao, satria Iranianina no mitifitra valam-pomanga anaty na misile zareo. Da tonga ny Iranianina mitifitra misile zareo satria vonoan'ny Israelianina ilay tarika ny hery fanorirana Israelianina tao Liban. Eto tarika eto izay antsoina amin'ny anarana hoe Hezbollah. Reo zany ny mpanohitra ny tarika Israelianina izay mipetraka ao amin'ny fatrany Liban zareo, ary mivonon zareo ilay mpitarika an'io Hezbollah io a Nasana Nasrallah Nasrallah zay. Zay zany dia nivonon zareo dia tezitra be ny Iranianina ditra dia nitifitra bomba ny Israel ka nitoby ny fitsolovana Mossad moa tena nitoferiny zareo tamin'izay, dia ny pista de décollage atterrissage-ny aéroplane araka ny zava-misy dia ohatrany hoe napotika aéroplane 20 mahery F-35 sy F-16 ohatran'izay vaovao eniko farana tsy haiko tsara. Dia tezitra amin'io moa zany ny Amerikanina sy ny Israelianina dia diady hanafika ny Iranianina. Zay zany ny sary misy zany zay raha miankapobeny ny sary hita maso farany. Izany hoe ny Israelianina dia miaraka mafy dia mafy amin'ny Amerikanina. Inona ny antony aloha? Zay aloha jerevantsika. Eo maninona ny Amerikanina no miaro be ny Israelianina ary maninona ny Israelianina no tafaraka be amin'ny Amerikanina? Teny dadako zany, teny dadany Elia zany teny io anarana io, teny io, teny io anarana io. Fa inona ilay tenin'ny dadany Elia? Zao ny tenin'ny dadany Elia. Somba lavalava kely ny resakitsika fa taritiko ohatra ty mihitsy nareo a, dia maharaka tsara amin'izay nareo ny zavatra rehetra satria matetika dia tantarany zavatra izay ho zao tontolo zao ihany koa. Ankoatra ny fampielezana zanak'Andriamanitra, fananarana zanak'Andriamanitra ny fitoomana ny olona hiditra tamin'ny Yosoa, dia mampianatra anareo ny zavatra efa nambara koa za dia ny tany aloha be tany. Haitsika tsara mihitsy fa
io dada mary ava io dia andriamanitra abrahama io ho an'izay manaraka fampianarana moa dia mahay an'izay mihitsy ianarany a iayava ao anatin'ny bokyny setertorany jiosy ary io no naniraka ny eliazy tonga aminareo zao io iayava io izany koa naniraka ny ahosoaly zanany malalany zay naterany tamin'ny alalany tamin'izy ny telo efa nampianarako antsika fampianarana farany teo zay numéro 4 de rehefa niaraka tamin'ny israelianina io alohan'ny israely io na andriamanitry ny israely a tamin'izany fotoana izany de namoaka didy sy lalàna ho any zareo hoe tandremo ny didy fosy lalàna mose zany ny fitsipika nomeno ho any zareo mareko tsara ho an'ny israelianina fa tsy ho an'ny malagasy na ho an'ny frantsay na ho an'ny anglisy na ho an'ny comorianina na ho an'ny afrikanina na ho an'ny sinoa na japonais fa natokana ho an'ny zanaky israely rery any efa mampianarana lavabe koa ka tsy idiratsika indrisy nefa nyfanilavany zanaky israely foana io didy io ary ny tena ny vetabetainy misy ny tsiratsiraisy namban'iny de tezitra dadaiava de ny foanany am'izay ny didy folo sy lalàna mose foanany tamin'ny alalan'ny ny fanapoteny ny fisorohana tsy navelana atao ntsony ny fisorohana de ny fanaovana fanatitra zany ino la hitatsika riketa ny bokyny isiaso fi misy isiaso 64 afaka mamaky teny daholo siasa zany manaraka tsara isato fa efatra ambinipolo 64 misy ao hitatsika eto isa 66 3 Isia 66 3 zafadilita atsika zany Isia 66 3 ny teto dadaiava de nilaza fa fanako ny fisorohana fanako daholo ny fanatitra ataonareo mazava zany fa rava ny didy folo satria rehefa tsisy trony ny fanatitra ho atao a vadika mpanota atao raiky zanaky israely dika zany ary io andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota lozika zany nisaraka taminy am'izay ny israely any satria foana ny fisorohana izay mamono omby de ohatrany mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra de ohatrany mamolaka ny vozona nity ary zay manatitra fanatitra ho anina de ohatra manatitra ny rakiso ary zay mandoro didikazo manompofona ho fanatim-pahatsiarovana de ohatra misaotra ny sampy eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny faniny fanany tamin'ny favetabetany de tahaka izany kosa no hividanako ny fampahoriana azy sy andatsako ny fahatahorany eo aminy satria ny antso fa tsy nisy namany tena eo fa tsisy ny ainy fananao zay raha sy teo masoko izy ka izy zay tsy sitrako noho ny fidiny israely anina zany resana zany tena kivy tanteraka misy dadaiavavy ny antso anareo fa tsy nirahina io io zany de efa napolifona fa tena rava ny didy folo satria tsisy trony fisorohana ary anomboka teo mihitsy ny zanaky israely lasa mpanota tsy afaka ny antso an'eo anarandriamanitra io ary nivokatra an'izany tetety zany efa lasa mpanota satria tsisy trony ny fanafanavaotana de lasa mpanota de miatra ny teny dada iava amin'ny Isaia 59.2 Isaia 59.2 zay vakitsika aminarany Yoshua ino tanany avatsy koa fa mavonjy ary tsofa tsy ladalokana fa mariny fa nieloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany aminareo ka de tsy mihaino misy mazava be zany zany teny zany fa tena tsy mihaino mpanota mihitsy ny dada iava io ka raha ny foana dada iava zany le fisorohana nataony zanaky israely zay fanafahana ny fahotanany zareo de nivadika mpanota ny zanaky israely de tsy mihaino avy andriamanitra io ary tsy mahalala ny andriamanitra abraham io tsony zanaky israely ary nanomboka teo natonga ny anarana be deabe ny forona hoe ala ozy ny silamo jehova ozy ny protestanta Iabe ozy ny katolika romana Iahova ozy ny tsy fantatra tsao zay mamorona any ao ny mamorona Iaho koa ny sasany
ao mamorona iahoany sasany samy mamorona zay tiany foronina daholo samy teny zay tiany tenenina daholo fa tisy daholo zany io le vokatry le hoe tezitra dada iava de nisy hevitra nampisaraka de tsy nahafantatra ny dada iava tsony zareo teo tsy nahafahafantarany anazy de ny forona am'izay ao reo karazan'andriamanitra hoe jehova Yahvé Allah ozany silamo teo ny foronana io silamo moa tatika tamin'ny fotoana eninjato talohan'ny l'an zéro fa ny katolika tany amina ohatrany 0 à 100 tano any angambany namoron'ny zareo na tany amin'ny moins 100 tano any tsy tadidiko misy datiny lazan'izay mihitsy mokany ohatany teo manodididina teo ary tena simba mihitsy le izy zay na tonga le zanak'Andriamanitra nampianatra an'le anarana hotery nampianarina le anarana zany satria tsisy mahafantatra tsony an'le anarana ny Israely any zay na tonga an'le mpaminany farany hoe nampianariko azy ny anaranao satria tsy mahafantatra ny Israely any andrika loatsika izy ity zay ohatrany ny bokyny Jaune any izy Jaune kafe izy Jaune 17 angambany izy izy zao ie Jaune 17-26 hoe voatemy nampahafantariny ny ahosoan'ny mpianatra ny anarany dada iaiava satria tsisy maitsony ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko mpiady mba ho any ny fitiavana zay nitiavanao ary sakoa ho any nampahafantariko azy ny anaranao matoa nampahafantarina tsisy maitso de voatery nampahafantarina araka ny tenin'le mpamina amin'ny farany hoe Yahosoa zany hoe zany de mampahafantatra tsika hoe tena tanteraka ny teny ary tsy misy zaka azo nanaikirana ny teny tsony fa tena petrapetraka daholo ny soratra masina ny Jiosy araka ny teny Andriamanitra Abrahama zava-marina zany ary tena zava-misy ankehitriny inona raha tsara miseho ny dikan'izay rehefa nandika an'io teny io ny Israelianina ny didiny dada Iava io zay natokony ao andry zareo de ny toerany de ny dikay de tezy dada Iava de foanany am'izay ny fesoloana de iny le ny vonoany Ahoso atao aminazy fijaliana iny ny famonoany Ahoso anazy teo aminazy fijaliana iny zany iny ny confirmation parava ny didy folo iny zany ny tena confirme tena potika am'izay didy folo sy lanina Mose zay na tonga ny apôstôly laza ny Efesianina 2:15 fa ny Efesianina 2:15 io tena rava ny didy folo amin'ny teny hébreu moa izy io de tena hoe rava mihitsy ny didy folo zay ny voalazany eo amin'ny teny hébreu fanaporofona amitsika zany hoe tena sady valy tena omenan'le olona hoe fira moa nandrava ny didy folo ny zanany ve de andrava ny didy folo zanany meny dadany ve de ho ravany zanany valiny de dadany mihitsy ny nandravana azy araka ny Isaia 66:3 hoe tsy azo atao tsara ho tondrafanaty foana zany ny fisoloana dikan'izany ava foana ny fisoloana vadika mpanontadolodolo ny Israely any adalany zay mbola mipetraka ao ny dikan'izany fa tsy mety zay hoe zay mitady ho faty de mitandrema didy folo fa dada malaia Iava mihitsy kely efa nanapotika ny voalohany zay ary ny confirme ny Ahoso ato amin'ny Efesianina 2:15 samy namonony an'io didy folo io sy lalana Mose teo minazy fijaliana rava tanteraka izy teo zay parenthèse iray moa izy zany fa tsy any tena zezetsika fomeko iny vampahafantarana ho an'olona rehetra hoe miverena amin'ny Ahoso fa inona nareo zay indrindra ianareo zay nampitandremana didy folo io zafatsy anareo zay nampitandremana didy folo io vezenao amin'ny Ahoso fa tena ny fitanana ianareo nopozina ianareo rehefa nodikany nodikany zanak'Israely zany didy folo lana Mose zany de tezitra am'izay dada Iava de nampiariny am'izay le teny
roako nareo nareo efa ketrika zay teny zay hoe roana ono zanak'isy eraka ny bokyny ereketra ny bokyny livre de Tios 26 a no koa mindrininy fa trentienga manizy ery izy ty livre de Tios a aiza moa zany manompo amy 30 livre de Tios 26 a 30 a 31 32 33 zay 30 jusqu'à 33 zany ary oravako ny fitoerana avynareo livre de Tios 26 a 30 ka 33 ary hokapaiko ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro ary ny fatinareo dia ariko eny ambonin'ny fatin'ny sampinareo hoalan'ny fanaky anareo oravako ny tanànanareo ka ataolao ny fitoerana masina anareo ary tsy amboloko io ny hanitrareo ny kasitrahana ary ataoko lao ny tany ka otalanjona am'izany ny fahabanareo zay boniny eo ary ianareo dia aheriko any amin'ny jentilisa ary anatsoka zavatra hoe entiko manenjika anareo ary ny tanànanareo dia ho ataoko lao ary ny tanànareo dia ho ravana ho aheriko any amin'ny jentilisa voaranomboka nandritra ny vidiny dada iavato koa ny zanak'isy reo efa nampitandremanao foana taminareo mpaminany reo azay tonga aza mamonao le mpaminany tsy tianarina zanak'isy re halanjareo zany anarina zany tsy nitiavana ny eoso satria mananatra vonono zareo dolo zay mananatra anatranazy mpamono an'andriamanitra reo mpamono mpaminany Israely mpaminany rany dada iava zany mahatonga nyloza mahatsirafy namerika ny zareo zay mihitsy n'izao zavaiko aminareo zao inona le zavatra miseho zao le zavatra miseho tena nyroany dada iavary zareo taon'ny tany Israela io nanomboka tany amin'ny andro ny Asirianina efa namirany azy ny Asirianina namirany azy Babilony tamin'ny ananany Nebokadnezara mpanjaka namirany zareo ny Medianina sy ny Persianina Medianina moa ny Iranianina dia ny Persianina ny Medianina ny Irakianina dia ny Persianina ny Iranianina am'izao dia niditra ihany koa ina moa niditra atao rena zay ny Grika dia niditra ny Romana zany namery azy tao daholo zany reo le karazana biby zay efa namery ny Israelianina zany ary ny farany amin'ilay biby mamery anazy fampianarana efa nandeha moa zany fa avely kely fotsiny dia niditra koa Hitler namono an zareo nataony Hitler fahitao mihitsiny 6 millions nisany juif matiny Hitler fotsiny iny ny biby fafito iny zay nandripaka ny jiosy ary ny farany Erosiny amery ny Israeliana io le biby farany araka amin'ny boky ny Apokalipsy araka ny fampianarany Elia ambassadeur-ny Erosoa tany amin'ny taona 2003 zay tsisy niny olona manomboka 2002 tany efa nisy fanazavana sy efa 2003 vao tena navoaka daholo ny fampianarana tena manazavana zatra kasika ny faminanena io fa ny faharavany 10 tany alohan'izay zany zavatra nitsanga zany tany ataona 1995 ny tonga zay faharavany 10 zay tany zany nampianarana voalohany ary natonga ny ambassadeur-ny Erosoa tena niaty tamin'ny fiangonana rehetrarehetra mihitsy ary nahazo babararaka tamin'ny olona mihitsy moa tamin'izany gaga nefa antsika zao fotoana zao anazy ohatran'ny olona ndray tompon'izany fampianarana zany nefa dia io lehilahy io amin'ny sary mihitsy no ninjena sy nahazo babararaka mihitsy fa ninjena sy fanaratsiny io izy io hitanareo amin'ny sary io dia zany teniteny izy fa io ny sarika io za ihany io zany niatra zany ny fanapotenany Israelianina tiako tenena ary dia voaroaka ny ala tamin'ny taniny mihitsy izy ka teo io nefa dia namoaka fanambarandray ny mpaminany
fa avy renonareo amin'ny tany reo de ndraiky efa kitsika izay teny zay reka bokony Ezekiela ato no vakitsika Ezekiela fa filoana izy tiako entana kely teny Ezekiela ty aloha nareo ao mandehandeha kely makatemy Ezekiela ty zany Ezekiela 37 ohatra efa tsika Ezekiela 37 rehefa vakitsika Ezekiela 37 ny andininy fa 21 22 zay ny vakitsika zany zay Ezekiela 37 manompany andininy fa 21 dia lazao aminy hoe zao lazainy avatombo indro izao haka ny zanak'Israely satria le nyroana hoe ataoko sesy tany nareo dia aparitako nareo de tena naparitaka tokoa ny zanak'Israely anatiny lalàna voaroka izy ny voaroka tany amin'ny Asiriana Babiloniana Mediana Persiana nanirana zao tontolo zao sa ny faritany satria be dehibe ny nanafitafika anazy tao de rava zareo de zao indro izao haka ny zanak'Israely avy any amin'ny Jentrisa zay naleny zay eny angoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko any amin'ny taniny io zany hoe hoaverinao amin'ny tany indray ny Israelianina zany ary ataoko firenena ray any amin'ny tany izy de ny telom-bohitra ny Israely ary mpanjaka ray ihany no mpanjakan'izy rehetra ka tsy ho firenena roa intsony izy ary tsy saraka ho mpanjakana roa intsony izy zay rehefa niverina tokoa zanak'Israely satria tany alotana izy zara roa ndray Israeliana de ndray Joda zay tantaran'ny Israela ho an'izay tsy malamy ny tarika ray natao hoe tarika Israeliana ny tavaratra angamba izy iny deso de ny tarika anakay atao hoe Joda Israela tany avata de tantaty-atsimo angamba ny Joda tsy de important fotan'izay le sariny zareo tamin'izany de inona zavatra niseho zara roa zareo ary miady foana re de teny nefa nydada iava hoe rehefa miverena any zareo amin'ny avy amin'ny fahavabony io ka zany amerina anazy de tsy ataoko amin'ny zara roa intsony izy jereo zava-misy mpangana zara roa intsony ny Israel zao firenena ray izy zao de manana président izy fa président symbolique fa tena manapaka ao noho ny amin'ny fifihezana nataon'ny OTAN sy maro samihafa de natao premier ministre no mifehana azy de io le premier ministre Benyamin Netanyahu zao tsy amteny zao itorangary tena miantsy ady amin'ny rehetrarehetra nisy mafilao mihitsy ny tena izy zava-marina zany de misy mieritreritra mihitsy ny hoe be dehibe teny zany hoe firenena tian'Andriamanitra ny Jiosy azafady indrindra namono ny zanany ve ho teny aminareo nanao tsinitsinina anazy ve ho teny aminareo nanitsakitsaka ny voninahitsy na nambany azy tamin'ny Andriamanitra tsisy retraretra hoe ho teny aminareo samy mampiasa sainy raha teny ve ho roany raha teny ve nataony sesy tany nataony babo tany nandivozina tany amin'ny tany zay nandehanany tany babo any reo maritaka manerana azy ao tontolo zao atezerana ny azy de apetraka anao fantany ka inona ary natonga anazy hoe averinao amin'ny taniny noho ny amin'ny fifanekerana nataony tamin'ny Abrahama de Abrahama nge tsy nivadika taminy de zay mahatonga anazy mamerina le zanak'Israely satria hoe ny taranakanao no mipetraka amin'ity tany ity ka le zahatra ny babon'ny Arabo tao tamin'ny izy moa lay mpitarika ny Israely ny Arabo tamin'izany de ny mpitarika ny fivavahana Arabo tamin'izany fotoana zany nanafika ny Israel ny fivavahana Islam tamin'izany de nanafika ny tanànan'ny Israeliana de lasany zareo le tany tany amin'ny taona plus 600 tany ho any efa niala tao moa ny Israeliana de zay ambonambony tao ny tafikany de lasany zareo zay ny natonga ny misy moské ny Omar ao amin'ny toerana misy ny tempolin'ny Jerosalema ao Israel satria rehefa tonga koa ny zareo Islam de nitafiany tao koa ny Israeliana de nasiany moské
eo amin'ny tokotany be ny tempolin'i Jerosalema. Zava-doza ny hoe zany sady zany. Ny Andriamanitra Abrahama ataonao manoloana ny Andriamanitra Salamy fa zava-doza ny hoe zany sady zany. Ho hitantsika eo toy fa zany zavatra zanaka hoe miantsy ady amin'io iayava io zao sady zao. Zay no tonga ny ambassadeur-ny Joshua Eliana mpianty hoe fa iza marina tena Andriamanitra natsony ty Israelianina ty Andriamanitra Abrahama e. Iza ny tena anaran'ny Andriamanitra Abrahama io fampianarana meko anareo ne. De ny Andriamanitra tena ny Abrahama de Iava no anarany. Iava tsy mety aminy mihitsy io moské mipetraka eo alohanan'io na de rindrina azy io. Tsy mety aminy. Zay ny antony tsy maintsy amrena tempolin'i Jerosalema fa zava-doza nefa zany vaninavy zany. Tena ny fanonorana aorina eny ny fanorenana ny tempolin'i Jerosalema zay tsy maintsy izy de ho zava-doza mihitsy satria moskeny Omara no mipetraka eo, moskeny Arabo, moskeny Arabo anakoa ny moské io. Zava-doza mihitsy zany no profo zany fa tena zava-doza nanjon'ny Israela satria eo amin'ny plasin'ny tempoly zareo mihitsy mitokotany be ny tempoly mihitsy no nandrenan'ny Salama le moské. Tena fanambariana be an'io Andriamanitra Abrahama io misy izy. Ka izay ny tenako hoe le Andriamanitra Abrahama tena tezitra tamy zanak'Eseny de nyroany. Ary rehefa nyroany avy any amizay de naverina. Ary ty famerenana azy ty mantsy no resatsika hoe rehefa niverina amizay zanak'Eseny no amle teny avereno izy de ny mpamerina anazy de nahazo baiko be ambeny tahaka ny fiambina ondry kely reo. Vaketsika izay teny zay ary io ary le olana satria ny Arabo efa nahazo an'io tany io tany amtaona plus 600 Israel zany. Ary zay no mahatonga an'io problème ao Palestine amin'ny bande de Gaza bande de Gaza, Palestine sy ny Cisjordanie sy maro samihafa iny satria tanin'ny Israel daholo iny ny Jordaniana iny. Ary ny mandrafitra ny tanin'ny Israel de eo amin'ny bokin'ny Genesis toko 5:20 ao ny délimitation ny tanin'ny Israel fangeza tokoa ny taniny fa noho ny amin'ny antezeran'ny dada Iava de nyroany kanefa ny dada Iava mitazona ny teniny de tsy maintsy naverina tamin'ny taniny any izy ny amin'ny teniny tamin'ny Abrahama hoe hitarana koa no mandova ty tany ty fa lasa ny Arabo izy de io le tsy ekeny dada Iava fa tsy maintsy miverina amin'ny teniny izy hoe miala teo nareo. Io le mahatonga le problème aveo Israel amitsika miteny zao teny dada Iava tsy maintsy miatra fa tena mipetraka mba Andriamanitra izy mba navita nametraka an'izao teny zao misy natohitra. Izy ny Andriamanitra navita nanao an'izao teny zao fa nisy natohitra ary izy ny mba Andriamanitra mba navita ny teny tahaka zao ka tanteraka. Tsy misy eto amin'ity planeta Terra ty. Misy sasany teny hoe foko Maya inona tamin'ny teny Maya mba tanteraka eto. Ny teny Maya zany zay ko anareo teny Anunnaki zany extraterrestre Anunnaki reo anjelin'ny vadika reo no mamokamoka teny fahatany any de ino ny olona anjelin'ny vadika reo Anunnaki reo extraterrestre reo mpiara-milahatra amin'ny devoly santarany Andriamanitra andreo profon'izany le tamin'ny 2012 ngabo tsy namany an'izany zareo eo avy ny fahararo ato amin'ny 2012 fa ny ambassadeur-ny Joshua mihitsy no nandrava hoe tsy existe zany ary tsy misy zany nefa zareo de naminany ho avy ny fahararo tamin'ny 2012 PDP nino zany teto tamin'ny plan de la terre fa ny ambassadeur-ny Joshua Elia no teny hoe tsy misy zany ary tsy existe zany pona tsy misy akory nefa de ny olo zay fa nanateny ary magakana ny olona mpanota en'olo zareo zay ny magakana amin'ireo olombelo reto fa aminany mpanota enonareo teny fa ny mpaminany tsy mba manota mihitsy ny ary tsy mahay manota tsy nonareo teny gaga aminareo mihitsy ny mpanota indray ny nona teny eto amin'ity planeta Terra ty nefa ny hoe ny devoly ny mpanota de avy any amin'ny devoly zany hoe ny tenina devoly zany ny tianareo en'olo asakasaky nareo foana no raha vaketsika ny tenin'ny mpaminany Jérémia 31:10 Jérémia 31:10 hoe avy reny ao ilay zanak'Esy reny
Oi, Jeremia kurang-ceng. Trente-dix. Meno ny teniny avay ianareo gentilisa. Io zany hoe nareo gentilisa rehetra dia meno an'ity teny daveny avaty. Iza ny afaka anohitra an'izao. Zany ny force ny dadanay zany. Dadanay Elia ava. Dadanay Elia. Ary toroy any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any zao. Aty any amorontsiraka ny lavitra etra zany ataovy maina ty teny ity. Ka ataovy hoe izay nampiely ny Israely no aoko hamango anazy indray sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny. Zay. Ianareo izay nampiely an'ireo Israely anareo, avirenareo amin'ny tany io. Voapaiko amin'izay ny Amerikana. Ny Amerikana mihitsy moa kolosena toa ny hoe Bejiosy, savant, Israeliana savant zany amin'ny fatin'ny Amerika, Russe, reo manana daholo reo. Reo pays occidental nareo anisan'ny zany na ny anglisy raha manana, frantsay manana. Ary anisan'ny tena servo ketriketrika ny fitaovam-piadiana an-dry zareo satria tena be savant reto Israeliana reto. Zafa misy zany. Ka rehefa tonga ny baiko hoe andana avereno amin'ny tany reo dia ny Amerikanina mihitsy no arana merina anazy tany amin'ny taona 1822 naveriny Amerikanina ny Israeliana tamin'ny alalan'ireo planina, tamin'ny alalan'ny sambo. Zareo tanina moa tamin'izany tena izy na hoe organisation du traité de l'Atlantique Nord io teo OTAN. Izany hoe reto Amerikanina reto no mpitarika ny OTAN dia zareo no lohalarana. Ny Amerikanina, ny Anglisy, ny Frantsay ary ny Allemagne reo moa zany miaraka taty vorina taty zany. Fa mbola misy koa ny Espagnol, mbola misy PDP zany mbola ao anatin'ny groupe-ny OTAN. PDP zareo. Zay ny ataontsika ilay hoe le 28 pays ngamba izay moa 29 fa zareo 27 eo. Ohatran'ny pays 27 ngamba zareo zao mizoatsika miteny zao hoe reo fan leader dia ny Amerikanina, ny Anglisy, ny Frantsay reo no tena numéro 1 dia efa nampiany Allemagne moa zany. Ireo namerina ny Israeliana tao amin'ny tany tamin'ny taona plus 1822 raha ny Amerikanina ho any voalohany dia ny Frantsay dia ny Anglisy reo no tena lohalarana ireo. Ny Allemagne raha moa mbola nivadika dia namono an'zareo indray taty aoriana. Zava-nisy tsy tia Israeliana reo. Fa saingy anatin'ilay groupe-ny OTAN moa dia voatery tsy maintsy miaraka fotsiny aty aoriana aty. Fa ny Amerikanina mihitsy tena takany hoe maman'ny Israeliana. Voapaiko izy. Tsy mahafantatra azy zany mihitsy zao Bill Clinton tamin'ny présidente io efa niaro Israeliana zany. Tsy nahafantatra azy zany mihitsy neo George Bush Junior sy George Bush Senior dadany zany. I George Bush Senior moa dia tena navita nanafika ny Irak mihitsy tamin'ny 1980 c'est-à-dire 90 c'est 90 taroany angamba ilay zay c'est-à-dire navita nanafika ny izy moa Irak mihitsy tamin'izay fotoana zay tsy lehibe tsy tadidiko moa fa dia rehefa fotsiny aiko ohatran'izay izy io. Nanafika tany mihitsy nisy satria tena tezitra tamin'ny Irakianina fa satria le hoe mamono ny Israeliana. Akatraty teny ty hoe ambe mitaka fiandry ondriny ondriny zay dia voatery tsy maintsy miady amin'izay tany mitady anao an'ny Israeliana. Andriamanitra isany navita ny teny zany ka tanteraka ny teny. Ary izy ny Andriamanitra mba samy navita nanohitra an'io teny io. Tsisy afaka mihitsy ne matanjaka ny Amerikanina mizotsika amin'ny teny zao ary matahotra eo anoloany. Fa eriary no teny hoe tsy matanjaka zany fa ny tena matanjaka eo ny Rosia matanjaka eo ary anisan'ny nampimeny olana ao anatin'ny ina moa anatin'ny YouTube moa zany. Ary misy olona commentaire io le fampianary ianao tena olona tsy mahafantatry n'ino na olona vendra na olona dondrona be. Zao hoe mba olona hoe mba mampianatra zavatra tsy mitombona mihitsy Amerikanina zao hoe izy koa no resy Amerikanina fa zareo no tranga hoe resy Amerikanina reo tsy resy Rosia zany hoe io.
tsy maresorosy izany eo rehetra afarany dia izay ny marina. Ny Andriamanitra no tenen'izay, ary izay ny afatra ny tamiko hoe teneny hoe tsy misy maresorosy izany. Io zany mitazona ny teny daoly izantsika ny teny fa mbola mipimoka ilay izao dia io tokoa ny Amerikanina izay tsy marana ary any amin'ny Joe Biden ankehitriny dia miaro ny Israeliana. Anisan'izany koa hoe Kamala Harris ary na i Donald Trump izay tsy fantatra izy amin'ireo no président dia efa samy teny fa mba hiaro ny Israeliana daholo. Izany hoe voadika daholo izany rehetrarehetra eto ambony tany miaro ny Israeliana. Fa misy ny tsy tia Israeliana, ho avy eo tsika, ho avy eo tsika. Fa eto aloha dia hitantsika ny fataterany teny fa tena miambina ny Israeliana marina zao Joe Biden sy ny Emmanuel Macron izay efa manomboka efa tezitezitra koa satria leo velon'ilay ataony Benjamin Netanyahu mitaraka Libaneko ny azy, ao misy bazany zareo Liban tezitry Emmanuel Macron. Efa io nefa fa miadiady aminay aloha tena raharaha be ny sary ty. Nefa reny baiko mandeha ambeny io dia ny Amerikana moa tsy mety miady. Dia tsy hita Macron izay atao satria le namany rehetra momba izy rehetra hitsovalanao. Sarotra izay ilay hoe problèmena géopolitique internationale zany. Dia voatery tsy maintsy milefitra ianao aloha Macron kina no ataonao ka lehibe anao tsy maintsy Amerikana sy ny Anglia dia tsy maintsy mangina ianao tena izy. Jikotratra an'ilay pression tenin'ny dada Iava tsisy afaka miala amin'ny tenin'ny dada kio e. Fa tsy mifantatra an'izany na reto amin'ity tontolo izao ty hoe misy teny mandeha ao anatin'io zavatra io. Dia misy sasany dia mirediredy amin'ilay miaraka amin'ny Jesosy dia hoe tonga ny faran'izao tontolo izao dia resaka Israeliana sy ny anany ilay sany. Ny fiafaran'izao tontolo izao mbola resaka hafa mihitsy izany. Zatra resaka hafa izany mba izao fampianarana ataoko izao no mamaritra an'izany. Fa aza miazaka azy. Nareo aza hoe papa ny biby ty ny tenena ina zao diraha papa amin'ity resaka ty. Zany zao dia tena fahavoe tena zavatra tsy izy mihitsy ny tenenareo. Avelantsika iny ho any fa ty diso be zany tsy teny zany. Tenin'le mony daholo zany teny zany samy retirety nadala any. Tsisy marina ray any. Atreotsika ny teny. Ka rehefa niverina amin'ny tany ary eto Israeliana reto tamin'ny alalan'ny Amerikanina sy ny Frantsay sy ny Anglisy, inona zavatra nitranga? Arabo no mipetraka tao. Ko eritrereto tokoa moa ko tany ataona plus 600 zareo tao jusqu'à 1822. Plus 600 jusqu'à 1822. 1200 ane zareo no mipetraka teo. Ahoana ny fomba nigotana an'ireo tao? Niza rehefa navita mosquée tao Jerusalem. Mosquée anankiroa be zao no mipetraka eo amin'ny tokotany be ny Jerusalem. Atao ahoana no manomboka any zareo? Satria raha ongotana ny arabo dia miongotra ny mosquée. Tsy maintsy hoe solon'ny Israeliana lesiko. Iza ny afaka hanao an'ity sary ty? Fa zao sary zao nge sady tsy mety eo anatrehan'ny dada Iava. Nefa ny Israeliana naverinao amin'ny tany. Ina problème? Problème voalohany tsy anaiky an'io mihitsy ny arabo satria fa 200 taona izy nipetraka tao. Dia izany mahatonga an'io problème hitantsika eo mandraka an'ireo any. Ady be tsy vita entre arabo sy ny Israeliana. Ny arabo tsy manaiky izay tohanan'ny Irakiana izay mpiteny George Bush moa maty ny tany amin'ny Saddam Hussein matiny. Reny ny mpiaro anazy reny, mpiaro ny arabo palestinana sy ny karazana zany noho ny Amerikana. Dia ny Israeliana tadiaka ny tany mpamody alamina amin'ny Amerikana satria hitany hoe problème be. Satria izao rehefa niverina ny Israeliana tao amin'ny tany pesitra daholo amin'izay ny arabo. Satria tena didiny be sandry mihitsy nongotana tao daholo ny arabo rehetrarehetra dia naverina amin'izay ny Israeliana. Fa natanterana ny teny dada Iava zany marina noho ny amin'ny baikony tao amin'ny Abrahama hoe amin'ny karanako ty teny ty dia tsy misy averin'ny dada Iava io. Satria izay no mandriamatra anazy dia tena niverina tonga ny Israeliana. Mbola mavy ianao fa tsy dada Iava io n'Andriamanitra. Izy aminareo izay mandray any mbola samaly fa tsy Andriamanitra io Iava io. Io Andriamanitra Abrahama io ary tsisy mahay an'izany histoire zany angenareo. Ajereo io teny niteraka problème entre ny Israeliana sy ny arabo zany. Dia io iarahantsika mahita io ny problème. Ary vokatra an'izany dia lololony tamin'ny arabo rehetrarehetra ary ny matanjaka tamin'izany moa dia ny Irakiana sy ny Iraniana ary ny Arabia Saodita izay tena arabo tanteraka mihitsiny. Ary ny tena marina moa ny Silamo dia miainga avy any. Miainga avy amin'izareo Arabia Saodita ry zareo.
tena teo sy lampitany ny originalna zany totarika azy zany ka eo anatehany zany sary lotareta zany azy de izay natonga ny tafiany amerikanina ny irakanina mba tsy hatonga anazy amel'ny israelianina am'izao ndray aprisienina ndray ny mi akolaka iranianina israelianina ifandona amy iranianina zay ny sary misy anketiny satria fa tena lololony ny israelianina moa zany de efa midaroka mpola tsy akijanona izy ny israelianina i tsy mitsahatra midaroka ny daroka ny izy moa daroka ny reto arabo reto zazany zao ny darony eo zao ny libanais mbola tafiditra eny tamin'ny israelianina any ambonimbony kelikely kokoa ny syrianina atao iany andrefandrefana ambonimbony kely eo zay indray moa syrie tena misimisy ny syrie ary tany abrahama no ny vahiny io koa mbola anazy ko iny misy party anazy mihitsiny eo libanais syrianina zany anazy daholo zany israelianina daholo zany fa reo izy zareo efa voaroka moa deibe sy ny dadevady voaroka de tsy azo miferitsony ny tany fa naverina atao ihany izy de io am'izay ny mahatonga ny israely am'setrasetra satria le tany any zareo tokony verina aminy fa izy efa lasa ny arabo tsy hitantsony renovarana azy na ny amerikana tsy hitantsony zay atao satria ritsy tsy manaiky fa miady io anay io tany io satria izy mampetrikela be tao zay no mahatonga ny arabo miteny islamo hoe samy tananaky abraham tsika izy moa miady ho tananaky abraham amresaka ismaela nefany ismaela zany tsy arabo egyptianina zany ismaela zany fa tadidio tsara mihitsy egyptianina izy ary tananaky egyptianina zareo am'izay jaraka hotely any misy miady an'izany zava mihitsy nefa tsy arabo zany ismaela mitadany azy abrahama fa ny mamany egyptianina ary raha nanavady ismaela aveo de nomeny mamany vady egyptianina zany hoe ny tananaky ismaela zany tena egyptianina daholo no tena izy satria ny vadiny koa egyptianina mamany egyptianina vadika egyptianina izy dikan'izany egyptianina zareo ismaela fa tsy hoe koa ny arabo ismaela da misy ohatsy misitona ny zany sary zany fa tsy azo tomony zany fa tena hafa mihitsiny ny arabo slamo hafa fa ismaela tena hafa mihitsiny izy fa ny fivavahana mety ity amin'ny tanana fa tsy arabo ismaela afaka jevanareo bokyny abrahama zany a bokyny israelianina ao amy sefer tora fa ny sefer tora de miteny mihitsiny fa ismaela de nanambady vehivavy egyptianina ka nitanana zany egyptianina daholo no dikan'izay mazava ho azy zany ka eo am'izay sary zay zany tenako amitsika hoe miteraka olana am'izay ny fivadian'ny israelianina amle tanina ary olana be mahatsiravina manaka any hoany de am'izao tsika miteny soa ny israelianina arahan'ny otan amerikanina anglisy frantsay reo tena miambina azy araka ny baiko n'andriamanitra hoe ambendro ireo ny miambina azy vo tsika miteny so reo nina anaraka baiko hoe saingy misy teny ndray mandeha ty ambadika aty fa miomany anao ry israely aniny fa ho avy anapotika anao rosia ity teny jeremia mpaminanty iny tany ataona moins 600 tany hoany izy io fa ny teny enitsika manaraka anay de tatika tamitaona moins 400 taty anao taty zany hoe roanjato taona taty orina eo zany misy iny ty tantara ty ndray hoe nivoaka indray ny teniny mpaminany fa ho avy israel nafika ny ho avy rosia nafika ny israel zay ndray ny lalana napoka ny dada iava de satria ho avy rosia nafika ny israel de sara miaraka amy rosia satria tena nafika ny israel mihitsy rosia de zareo avy any amy farany avaratra no mafapitsikiky zay satria de tsy lava loatra ny fampianaza ty ny andro efa mialina mety te atao daholo nareo vakitsy anay bokyny ezekela vanao amy telopolo eo aminy fadimy ambiny folo vakitsika ezekela 38 15
misy amin'ny kondiny 14 diny 15 zay de 16 diny 17 zay diny 18 eny aleoaloha amle positele fampiatsika sy tia manomboka 14 sy 15 sy 16 ty Ezekiel 38 dia 14 hatramin'ny 16 ko aminaniry zaranak'olona ka ataovy amin'ny goga hoe izy ary ty goga aloha jerevantsika rehefa avy eo izao no lazay ny avatompo no am'izany avy itoeran'ny Israely olo-komandro fa izay izany de tsy ho fantatreo fa izany tahaka hoe misy lape sampitsampona zay zany nomenan'ny Israely ary tonga avy any amin'ny foninanao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy mitaingitsovaly de olona maro be sy miaramila betsaka io hiakatra avy any amin'ny farany avaratra ianao en terme français io de any amin'ny septentrion ka le pays de septentrion tsisy fahazareo any Russie zany resahana zany afaka mijenareo anatin'ny windy ity jenankeo anatin'ny windy ity fa misy soratra rehefa jeny avaratra de misy soratra pays de septentrion izy io le windy ity io zany karazana fijerevana toetrandro voilà afaka mijery nareo afaka mijery eo amin'ny mapy sakonareo de mety misy rehefa mipahatany amin'ny Russie aloha mety atsotra hoe pays de septentrion zay misy voalaza ao zany reo le teo hoe farany avaratra zany ny septentrion zany de ho tonga avy any amin'ny firenenao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy taingo soavaly de olona maro be sy miaramila betsaka ary hiakatra ianao ameriny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina tany any amparany ho tombo sady ary entiko ameriny taniko ianao mbo afantarany firenena rehefa miseho masina atreny ao amin'ny ataoko aminao rogoka amin'ny farany zany amin'izao andro farany izao efa tena mijadona ao anatin'ny paramitsika efa amarana azy tsika zao de hiakatra Russie lay goka ojerevantsika hoe hameliny tany ny Israel izy ty goka ty anaovaka itsika le amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo voalohany faharoa ary ny fahatelo ary ny fahaefatra mafampianarana mihitsy ny ataotsika androany fa tena tsara be misy fampianarana ty hotenenareo ary tonga tamiko ny tenin'ny havananao hoe ry zanak'olona manampifiany goka avy any amin'ny tany magoka zay mpanjakany Rosia sy Meseka Tobala ary maminaniny amelezana azy io ary le goka io avy any amin'ny tany magoka zay mpanjakany Rosia sy Meseka Tobala mpanjakany Rosia izy io ary Meseka moa zany tsisy eto zareo kaiky Moscou ihany zany tena tenena zany Rosia taranaka olona avy any avaratra daholo zany reo azo lazany hoe moscovite ankehitriny azo atao an'izay fa izy koa manana taranaka hafa ihany koa fa mitobito amin'ny faritry ny Rosia daholo reo zareo Rosia zay no mahatonga na miteny Ukraine io eka Rosia io e ary ny dadabe ny Rosiana de Ukraine zany mahatonga na mitelopona efa nampianariko koa zany hoe tena adaladala mihitsy le Ukrainiana reto mandeha makany amin'ny faritry ny otanina any dadabe ny Rosiana io amin'ny madadabe zany tsy arisy ny zavikely novina izy satria ny niforoana zany Rosiana zany voalohany de atao Ukraine fa aveo moa zany saraka zay no tonga anazy hoe misy ino Russe de ino filaza anazy Russe de Kiev fa ny Russe de Kiev zany kapitalan'ny Ukraine de io Kiev io tena Rosiana mihitsy ary taony ny origine zany Rosia zany masaingy nisitaka moa zany Rosia de lasa nakare amin'ny faritry Moscou iny zareo fa ny tena Russe de io Kiev io tena Russe ary zany tsy mety ary io tsy maintsy hitambatra zao na tena azy teny tsy maintsy mitambatra zany Ukraine sy Rusia zany ty Rusia io ny tena Rusia tena izy ary io ny andeha nafika zany Rusia zany ny andeha nafika Israely any mazava azy fa tsy maintsy mitambatra Ukraine sy Rusia na ho tiana na tsy ho tiana adalan'ny Amerikanina zay mampisaraka andro tena tsy mety mihitsy ndesana zany ny jereo tsara raha mahay history hoe ianao de maharaka an'izany teniko zany ianao zany anao tsara ny histoire reo Rusiana reo fa ny origine reo nke tao Kiev fa ny tena origine reo
nefa jereo tia Kiev adaladalana dia ho an'ny Amerika dokodokon'ny Amerikanina fotsiny lasa hanao demokrasia dia hita koa fa lasa makany tena tsy fahendrena mihitsy adalana mihitsy io adiny Ukraina sy Rosiana io adalana dadabe miady amin'ny zafikely na zafikely miady amin'ny dadabe tena tsy mety mihitsy ny sa ary ny Amerikana moa dia hita hoe mba mampiady olona fotsiny ny amin'ny politika tena tsy fitiavam-bola sy fitiavaka any nefa dia mampitandrina anao zany Amerikana oravany ianao ry Amerikana alemy eny ianao tsy afaka mihetsika intsony ange ianao ianao tsara indray raha ny tantarany teny fa tenin'ny Eliaza teny dada Iavasy eo soa ka atao hoe zaolona zay niavatompo andiny fatelo Ezekila 33 indro avy emeranao ary goka mpanjakanao sisy meseka tobato ary tarika anao ka nisy masobiny valany ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetra eny soavaly sy ny mpitaingitra soavaly samy mitafy marevaka izy ireo dia olona maro be mitondra ampenga lehibe sy ampenga kely ary samy mitany-tsavatsy zay ho avoakako tao anao ina mahatonga ilay kristianina tsy mety mivoaka tsy mety mivoaka izy satria vao mivoaka izy dia tapitra ny androny zay io problème io tsy misy mahanesy ny rosianina zany fa tena firenena dala sy tsy misy aina zay miady amin'io tena miteny marina aminareo zany arao foana zay nitenen'ny Elia iaraha hita zany aketrika zao fampianarana zao ke tany amin'ny 2003 zao no mivoaka anana ny olona ny kasety zao any zay nitazona kasety zay manaka an'izany ao anatin'ny cahier-ny olona ny fampianarana tamin'ny 2003 nge zao fanambarana zao tsy zao 2024 raiky amin'ny roapolo taona lasa samy nivoany zao teny zao dia zao tanterako mba masonareo zao fa raha tamin'izany 2003 zany zany Rosia zany zaka firena voavy potika zany satria potika ny Rosia tamin'ny taona URSS tamin'ny taona 1990 1991 teo eo napotika any zareo ary tamin'izay no nisy ilay président Boris Eltsine président Rosiana izy no tarika ny état russe voalohany zany dia nifandimby tamin'ny Dimitri Medvedev angamba ny zay tateorina dia niditra amin'izay Vladimir Poutine amin'izao tsika miteny zao io zay ny président fandimidimy tao rava ny fanjakana tamin'ny andron'ny Mikhail Gorbatchev inona napotika ny fanjakana Rosiana tamin'izany dia niditra i Boris Eltsine dia teo dia miasan'ny teo Medvedev mihitsy angamba izay dia nisy Poutine no fandimidimy teo fa raha Poutine amin'izay tavela zao zany ny sary misy tao Russia dia io firenena io tsy mety mivoaka satria izy an'ilay hoe vovomafy be tao le nanjoana azy teo dia mody maty fa tena ao ny force ny lehibe ny dévolé eto amin'ity planeta terre ty dia ao Russia ary ny anarany dia Xena zay no mahatonga anareo mamilamy Xena iny amin'ny tomobilinareo zama misy zany teneniko zany raha mahafantatra amin'ny président Poutine nareo fa misy any zany samy teneniko anareo zany mety gaga ary izy eza teza nahafantarany io tatako jireo io anarany io Elia tsy zaka azo afenina amin'izany Elia zany fa nany anatin'ny tranonao rehefa karo raiky hitanay amin'ny alalan'iny zay fotsiny fa aza mitady zavatra lavabe fa sao dia anao sahirana koa mianao zany aza mikarika zavatra tsy zakany lohanareo fa tsy mety fa zareo tsy mety hivoaka mihitsy ary tsy mety andeha hiady satria raha vao mivoaka izy tena miady dia rava daholo zay etra hitany dia tonga koa nefa ny fiafarana ka ohatranareo olombelona ihany io raha maty ary mateza ravana ary mifaty any zareo maty rapitro zay maty androany ohatry zany koa io sary io zay no mahatonga re taritina mivarany rano fa iny le olana am'izao tsika miteny zao mato izy tsy taritana mivoaka le andeha anatika any Israel inona ny sary misy anefa ny ankety Israel zao zao tsika miteny sao dia efa mitady hiady amin'ny iranianina ahoana nefa voalaza ny teniny dada Iava malaky zao ny tenen'ny dada Iava ny Andriamanitra meko voninahitra sy ankalazaiko ho azy ny voninahitra mandrakizay miaraka amin'ny Krisianina teo ny iza andiny fadimy miaraka aminao ara ny Persiana
miaraka amin'ny Rosia zany persiana zany ka ny persiana dia Iran zao tsika miteny zao io iraniana profony zany androazo anareo raha ohatra ka manaraka vaovao zafatena fa nandesaka raha nanaraka vaovao nareo tandroany dia nahita an'izao fanambarana zao nareo fa andriamatoa président Rosiana Poutine dia anao fanambarana fa raha misy mikitikitika ny iraniana dia zay anampiny iraniana tahaka ny anampiny amerikana ny israeliana izy zay koa anampiny iraniana izany hoe mivaky roso tsara zao tontolo zao deux superpuissance manana arme atomique araka 90% ny arme atomique dia ao amin'izareo anakory dia ny amerikana sy ny rosiana mifandraona avy tany amin'ny alalan'ny israeliana neny amerikana ary amin'ny alalan'ny iraniana neny rosiana ino ty sary mandeha ty vaky miady amin'ity taninareo tiky raha izo savy io fa ny dia nazaiko anareo fa tena miteraka korotana io fa tsisy idiran'ny papa ny bibidi mihitsy nda mizo hevitra zao fa ny teniny ambasadiovany Joshua Elias ao mandeha zao efa tany amin'ny 2003 zany fampianarana zany fa dia mba réalisation ny ty teneny ty dia juste manazava aminareo amin'izy ary iny hoe ary ty miaraka aminao ny persiana tamin'ny 2003 teny Iran zany resahany zany nefa tamin'izany fotoana zany dia mbola tsy olona hoe niaraka koa ny Iran sy rosiana ko rosiana raha vo avovoana ratra tamin'le ina moa tamin'le napotika ny URSS mbola tsisy force izy tamin'izany mbola manembotaka ny Rosia tamin'izany tsy misy irany amin'ny iraniana zany mihitsy fa tamin'izany fotoana zany dia efa nahazo baiko ny iraniana tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2005 tany hoandrena nahazo baiko ny iraniana hoe atao fitaovam-piadinanao dia iny ny iraniana nanao ny bomba atomika an'io ary mandraka androany tsy vitany amerikana ny rambanazy satria baiko ny eliary izy avy any amin'ny dada Yavasy Joshua hoe andana atao fitaovam-piadinanao iraniana manana bomba nucléaire ny Iran zao tsika miteny zao manana tsara mihitsy izy amody maty reo mody tsy miteny rehefa navita bomba izy navita mihitsy nyzany iraniana zany abara amin'ny amerikana sy ny frantsay sy ny anglisy sy ny israeliana mahavita bomba zareo bomba nucléaire mihitsy nefa vitany nitohanan'ny président Poutine ireo teza nampataranao zany zany mihitsy mesy Poutine mihitsy nanao an'io aminazy ary io mahatonga ny Poutine sarotiny veny hoe kitikitihana io raha tsy miady tsika izy Poutine ny bombany kosa ny veny kitikitihanao teknolojia rosiana io nao an'io bombany iraniana io zay ny mahatonga ny iraniana mandefa an'io ina moa ty drone drone fata satria contrepartie le nanampy rosiana anazy dia manampy any izy moa manampy any rosiana koa ny iraniana ohatran'izany io sary io sary mandeha ny le sary zao sary rena hitantsika matsy io nanao fanambarana andriamatoa Poutine omaly manarina tsy afaka mary hoe zay dia anohana ny izy moa iraniana karaha misy mikititika anazy dia ho avy zay kanefa ny tena mary fa nisy ohatra masina mihitsy no milaza fa miaraka mihitsy ny iraniana sy ny rosiana dikan'izany mipetra tsara ianao ry israeliana fa tena potika amiareo fotoana ena fa tsy afaka iaranao mihitsy zany amerikana zany satria maninona tsy afaka miady an'io teny dada Yavasy izy ara vo baiko hoe ambiny ny israeliana vo baiko ena izy karaha dada Yavasy miteny retineny miaraka napotika israeliana dikan'izany tsy maintsy mangina ny israeliana oriana kely eo ary tonga ny ambiny anginanao ry israeliana tsy maintsy mangina ianao baiko ny Elia zany avy any amin'ny dada Yavasy Joshua tindriko tsara baiko ny Elia zany avy any amin'ny dada Yavasy Joshua fantahina mipetraka aza fa ina le mitrangy e daoary miaraka aminao zany rosiana ny iraniana ny etiopiana jereo ny Etiopia fa miaraka amin'ny izy anao ny Etiopia miaraka amin'ny sinoa sy ny rosiana nefa miaraka be mihitsy misy miteny fa ny sinoa matanjaka no rosiana tena mba fanambaniana kosa zany
force nucléaire ve arika hatramin'ny Poutine be dia be dia ahoana moa mampatanjaka ny Chine aminareo ary raha Chine zany tsy ao anatin'ny linina mihitsy saingy miara-miasa amin'ny Rosiana kosa izy araka ny apocalypse 16 miaraka amin'irety Rosiana rehetra ny Etiopiana tamin'izany tena malemy kely tena kozatona tamin'izany 2003 zany eo voalaza fa hoe atanjaka be nareo ry afrikanina dia iverantsika mahita eny sary misy ary ny libianina raha tsy diso mbola volanao amin'ny marsa ny libianina miaro an'ireto arabo palestiniana reto mihitsy zareo voandroany nga mijery izy diso manao dia be ny libianina tsy manaiky mihitsy ny andeina moa le hoe famonoana arabo palestiniana famonoana libanais anareo fa tena mandeha mihitsy ny fataterahany ten'Andriamanitra anie zao samy mitondra pinga lehibe sy firovan-doha avokoa gomera koa mba miaramilana zany hoe zareo tavaratra tsy mikisaka ty amin'ny atsinanana ty zany ny tanàna kitogarma avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila rehetra dia firena maro zay miaraka aminao ho lasa miaraka amin'ny Rosia daholo zany reo miomana araka mitova tsara ianao ary ianao sy ireo mombanao zay efa mivory aminao ary hoe ka anao no mpitarika azy lôjika be hitarika am'izay Rosia zareo ty BRICS ty zareo ny afrikana tafaraka amin'ny Poutine dorika zao ny afrikana tafaraka amin'ny Rosia zareo ny firena afrikana efa misy 30 mahery zay efa lasa makany amin'ny Rosia tafaraka amin'ny afrikana dia tsy eto ny solotena anankiroa ny anankiroa dia Libye sy zay moa Ethiopia solotena ngereny fahitatsika tsara fa ny Afrique du Sud efa ao zay le BRICS ny Inde efa ao Tatsinanana Chine efa ao Sud-Afrique efa ao Brésil efa ao any hoe zay pays rehetra tsy mankasitraka antsony an'le fataon'ny Amerikanina sy taka daholo am'izay ary lasa Rosia no mpitarika azy kisaka makany Rosia daholo zany fon'ny olona zao satria ino lalàna hoe ary aoka ianao no mpitarika azy mazava zany fa ny fohy be ny firena amikamina ifindra ao Rosia ny hafaran'izany teny zany iny zay no toe ianao no mpitarika azy izy daholo mitarika rehetrarehetra maingy amin'ny BRICS io sary io ary ny hafarany izy ny leader porofon'izany menasina refany hoe efa mikitika iraniana nareo dia nama miady aminay koa nareo zany dikan'izay zany iny mahatonga n'io sary ratsy be io ary ny zavatra eny zany dia efa narefany Poutine nydaony ka tsy haiko nefa nandefa bomba any koa izy tsy haiko hoe bomba nandefany any zao fa efa nandefany any ny miaro ny le S400 iny moa le antimissile S400 sy tsy haiko misy ady nandefany tany SU le roplanina mpiady to efa nandefasany Sukhoi 35 efa nandefany any tena efa miratsiny sa fataterahany tenin'Andriamanitra dao zao hitatsika voamarotsika io izy zao nanapofa hiaraka iraniana sy Rosia nda zareo nafantatra an'izany amin'ny 2003 ny ambassadeur ny Ocean Elia no teny hoe miaraka reo io ny soratra masina io mo teny efa nandy zareo ny afrikana fa mikisaka makany Rosia daholo zareo ny fihinana izay tonga saina fa mivadika makany Rosia saingy io le bibidia voilà la bête c'est Russie qui est la bête. Le beast is Russia. La bête est la Russie. Zava-doza angety miandry tatao ty zany ilazako amintsika hoe migadona ny varavarany fahafatesanareo olombelona an'izay ty zahatrantranga ty ary zay tsy manaraka any antsony saingy mbola hoe mbola oka kely fotsiny aloha mbola mitady ny hevitra amonjena olona aloha eny azy zao zany zao mbola mampiasa mafiloko mihitsy hoe ahoana reny amonjena an'reto olombelona tsy mety miheno reto sady be loha mafy loha tsy mivaky loha zay ny tokana hoe tena rehefa afaka andro mafy dia hotadiavana ianao raha mbe any apariny dia rehefa tonga zany para dia hokarona am'izay no avianao aty ary tonga izay hikaroka anao ry goga Eliany lehibe an'izany amokanao tao amin'ny fomba manahoana vitanareo Eliany nareo eny tsy te heno zay teneniko nareo tamin'izay fa tsy hainareo mihitsy ny histoire an'izany Elia zany ny tena marina
Jereo toy ny fataterahany teny Andriamanitra izy manavitana anao an'izao. Ary izy ny Andriamanitra navitana anao ohatran'izao teny zao mba mitsangana ke raha mba navitana zay lazareo fa Andriamanitra nareo any mba ataoko mitsangana manao an'izao teny zao de toery io teny io fa ny teny Andriamanitra ny Elia zao zao nampitondrainy any Elia satria za am'izay manao zavatra mihitsipony zao ny mpandehany ketra antsika de mahita hoe amin'ny andro farany de ho tonga zao sary zao za vao tena fa miditra ny andro farany io am'izay mikotana daholo ny zavatra satria miverina tao Israela tokoa ny Israeliana miditra tseritra am'izay zao Russie zay nalemy tany amy 2003 zany saingy voateny izy hoe mitsangana anao fa ianao no mpitarika ny biby ianao no tena biby farany indrindra am'le biby fahavalo voalaza ny boky l'Apocalypse tsangana izy zao satria efa nyteny ela hoe miditra ny farantsika ary amarana miakatra am'izay Russie teny izy a miaraka izy ny Iraniana miaraka izy sy ny Sinoa satria ny boky ny Apocalypse 16 de milaza mihitsy fa anamboatra ny lalan'ireo mpanjaka maro ny Sinoa izy mo spécialiste am'ty fanamboarana lalana ty mihitsy zareo de mazava ho azy Apocalypse 16 andininy eo amin'ny 16 eo koa fa manizesy ty soa tena mo 16 izy amin'olo le hoe andiny fafilo misy iny le hoe Apocalypse 16:12 Apocalypse 16:12 ary ny fahenana ampidina taomboveny tamin'ny Eufrate ho lehibe de ritra ny ranony hanamboarana lalana reny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro io koa zany fandeha ho any amin'ny ara-makiolona zany ny Sinoa sy ny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro ke zareo tatsinanana nge dikan'izany zay no mantony hoe ny Inde sy ny Sinoa tafaraka iaraka daholo reo Russie ny lehibe mitondra azy ho aiza izy ireo ao amin'ny andininy fahenambinifolo ary mangony eo any amin'ny tany ateo amin'ny teny Hébreu hoe Armagedona ireo io Armagedona io zany atao hoe lohasan'ny Josafata ao Israel io le hara tendrombohitra de Magedona Megiddo tendrombohitra Megiddo izy ao Israel tany ngeda be malalaka be mihitsy zany tany zany mazaka manevra militaire zany amin'ny 200 000 eo raha zakan'izany mihitsy raha ny anona zao ny olona tao amin'ny 13 mai tao Madagasikara de teny an-tanina reny 1 million isan'ny olona teo de ampitomboty 200 fois am'izay zany ny alehiben'io tamin'ny Armagedona io fa mazaka 200 millions ary isan'ny olona voangona am'izany ady zany araka ny bokin'ny Apocalypse 8 dia roa alina 20 000 fois 10 000 égale 200 millions anohan'ny voangona eo ny zavaboary ifandona amin'ny Erosoa amin'ny andro farany de taritiny goga mpanjakan'ny Rosia io sary mandeha daholo ny sary hoe izy ho any Andriamanitra navita ny teny ohatran'izao ary tanteraka an'izao vaninampitsika zao fa zany fanambarana tany amin'ny bokin'ny Apocalypse zany ohatra tany amin'ny l'an 0 tamin'ny l'an 70 tany ho any l'an 90 moa ary ny fanambarana an'izao sary nandeha bokin'ny Ezekiela zao tany amin'ny taona moins 400 tany ho any fa réalisé am'izao tsika miteny zao 2024 2400 le zany réalisé ny teny mbola maly ve anao hoe tsy mariny Andriamanitra Abraham mbola maly ve anao tsy mariny zany Elia zany nareo zay nilaza fa bibity galina papa ny bibity zay fanterika izy aza mba miteniteny foana fa samy biby daholo nareo tena izy samy mpanota koa fampiteniteny tsy menitra manendrikendrika ny avy nefa fahotana hitovizana ihany fa adosoa ny erana marina ihany de anareo saminareo any zany teneko zany ameritreto am'izay tena izy za tena mitenareo misy tanteraka ngio teny jireo ny fiarahandreo sy de olo ny sasany hoe Russie Poutine zata misolelaka amin'ny Chine ka tsy Poutine nge le bibidia le ho avy manaraka anazy eo ny bibidia fa izy pelo lalana amin'ny bibidia izy koa raha mba te handefa bomba mafy mety ane fa ivenareo fa moramora aminazy moa mahita an'io tany domodomo tenin'ny Ukrainiana iny fa izy dadabe ny manao anazy de tsy hitany zay to volona malemy tsy volona mamono tsy tany mihitsy ilaovana le dadabe
alma tonga menimeny hoe olona mpiaraka ihany mihetsika nefa ninareo manonjo iny ny rahanareo amakany amin'ny otan fa ny adalany Zelensky io tena adalany présidentnak iny tena zany rehefa tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra moa dia tsika efa raha mahafantatra tenin'Andriamanitra ny olona tsisy miditra amin'izao tantara ratsy zao kanefa moa dia tsy maintsy mandeha amin'ny tantara ratsy io satria zay le baiko ny dada Iava zay le atao hoe dadanay dadany Elia tsy azo atao ninina mihitsy ny tena fa tsy maintsy mandeha ka na mety anao na tsy mety anao tsy maintsy mandeha io teny io zany na atao hoe dadany Elia Iavano anarany Andriamanitra Abrahama sy Sakaria koa izy raha mitetia tany fa Andriamanitra milantilanty izy dia Andriamanitra izy any aminay any ary Andriamanitra Jehoshua izy Andriamanitra ny vahoaka ny lantilanta rehetrarehetra izy dia ny anjely tsy omby amin'ny alina tena miliara ny sasany anjely lantilanta mahafinaritra be voninahitra ho an-tadamaraka Iava ka izany telitra izany no tanteraka ankehitriny inona amin'izay le olana azy tena metraka olana amin'izay tokoa ny tenin'Andriamanitra ho ataoko vato mavesatra ho any rehetrarehetra mihitsy ny Israelianina ty ary arata dia arata zay rehetra mivesatra anazy eto hoe mivesatra zany dia lasa mametraka eta mavesatra anazy sady mivesatra anazy eto hoe mivesatra moa zany dia mibata sady mametraka eta mavesatra eo lohany ihany koa double sens zany amin'ny hevitra anankiray Zakaria 12 vakitsika Zakaria 12 andininy voalohany ka toy ny andininy fahatelo Zakaria 12 ary teny manamaka anazy tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoa nanjakany Darius no mahatonga ny teniny avy tamin'ny Zakaria taminany zanaky Berekia zanakido nanao hoe sy indrindra tamin'ny razanareo Iava koa lazao aminy hoe zao ary no lazainy Iava tompony maro miverena amiko ianareo Iava tompony maro dia mba hiverinao aminareo kosa ho Iava tompony maro bare Zakaria 2 moa le izy fa tsy Zakaria 12 ay zavatra hafa neny vakiko zafady dia olona fakay moa ny vakiko teo Zakaria 12 1 dia 2 dia 3 teny fahamanina avy tamin'ny Iava sy amin'ny Israely hoe Iava zay mamelatra ny lanitra sy manao ny fanoenany tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny zany hoe Iava ito mihitsy zany mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny ka lazaina aminareo zay mandeha fa ny Andriamanitra Abrahama dia milaza fa misy fanahy ao anatinao ary izy mihitsy ny namorona an'io dia tahaka an'izao Israelianina mandeha araka ny teny zao dia ohatra ny Amerikanina mandeha araka ny teny dia ohatra ny Iranianina mandeha araka ny teny sy ny Rosianina mandeha araka ny teny dia tadio fa ianao koa tsy maintsy mandeha araka ny teny ka rehefa miteny hoe misy fanahy ianao dia misy fanahy ianao ary io fanahinao io avotany Elia io meteza ianao avotana io fanahinao io fa aza mitapitapitsony ianao tena mitenao mihitsy ny aza mitapitapitsony ianao amin'ity adalana mbola be famalina ty fa fotsy hoe fanahinao io tsy misy fantatranao aby nge zao teny zao na ny fanafana fahotana raha tsy nenanao fa iainanay zany ankehitriny dia mbola hiavina ihany ve ianao ohatrany hoe ory Eliama satony so ahoana ary zay nazy efa mitapitapy ka tena mitapitapy koa efa famonjeny efa omena reo hoe mbola lavinao ihany ty ka tsy mbola mitapy ve ianao fa raha volay miliara zao natoloko teo aminao fa tsy mitapy ianao fa nienjenao kosany nefa mbola vola zany ange le olona miverina voky fa ny zatany meko anao fiainana mandrakizay ho anao tena mba vonjeo re le fanahy tsy haiko tsony miteny aminareo zay mety tonga saina indro izao anao any Jerosalema koa apoaka mampiraiko an'ny firenena rehetra manodidina apoaka mampiraikiraiko an'ny firenena rehetra manodidina dika zany dia hoe dia atao hoe kapoaka ohatray kobo zany ohatrany hoe misy zava-doza dia ataoko miraikiraiky mihitsy nareo firenena manodidina dia atao hoe miraikiraiky zany dia ohatran'ireny koa voakapoko reny dia fanina mihitsy zany hoe miraikiraiky fanina ary ny Joda koa dia hiaran'izany ny anaovana fairanao any Jerosalema ho avy ny anaovana fairanao any Jerosalema miomany ianareo ry Israely miomany ianareo ry Israelianina efa mampitandrina anareo ny ambassadeur-ny Jehoshua Elia miomana ianareo ry Israelianina fa tonga ny andro anaovana fairanao anareo amin'izay
efa tany amin'ny 2003 daholo tony nampianaranareo. Mahay an'izany daholo ireo izay nen'ny fampianarana tao Madagasikara. Manirana ny Madagasikara na eny daholo. Noho ny amin'ireny nosy andron'ny lalàna dia izay ny lalàna navoaka tao amin'ny nosy, ilay nosy Madagasikara. Ary amin'izany Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Tena ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra Jerosalema. Mikorotana mihitsy ange tontolo izao n'ity Jerosalema ty zao. Mikorotana amin'ny Israel mihitsy, tsy hita mihitsy ilaovana ny Israel. Ka zareo koa tratra le tenin'Andriamanitra hoe anareo ny tany dia miboto an'ilay tany izy nefa izy amin'io mpanota. Izy amin'io namono an'i Yehosoa mpanota. Tsisy ninona nanantsony amin'ny famafana tany. Olona mpanota reo miboto, reo miverona amin'ny tany reo dia mila dia aman'olona reo mpanota reo. Fa saingy ny tenin'Andriamanitra moa miala dia tsy maintsy mandeha na dia mpanota azy. Taka ny Nebokadnezara ny hatra tamin'ny Nebokadnezara ny tenin'ny Dadaïava. Nefa ny Nebokadnezara mpanompo sampy gaigila mihitsy. Hatra tamin'ny teny endana makany Israel dia tafio ny Israel. Lazain'ny Dadaïava malalaka fa mpanompo noho ny hoe Nebokadnezara efa zatra mpanompo sampy. Fa rehefa ampiasainy dia ataony mpanompo. Zany hoe manompo anazy nizaniza rehefa didiny dia mandeha daholo, na dia voly aza rehefa irany dia tsy maintsy mandeha. Izay mampanamboatra azy ko. Tsy afaka mamaly mihitsy ianao rehefa Dadaïava io no mibaiko hoe zany ny atao hoe dadan'ny Eliara tsisy mahay. Rehefa mibaiko dia tsy maintsy mandeha ny baiko iny tsy azo atao ninina mihitsy izy. Izay natokana naminteny hoe mba mitsangana re izay Andriamanitra na rehetrarehetra any. Alefa azy mba himpandona amin'izao teny mandeha zao, alefa azy mba ho hitantsika. Fa nandeha zao teny zao ary tena mandeha tsy mety mijanona intsony, ary tsy maintsy tonga any point final. Io ary izy io. Ary ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Tena niteraka problème amin'ny frantsay, amin'ny anglisy, amin'ny amerikanina, vaky loha mihitsy ireo. Problème hatrany amin'ny rosianina, ny arabo rehetrarehetra ny iraniana irakiana, problème manerantany hatrany amin'ny sinoa. Problème zao tontolo izao mihitsy sany israelianina zany. Satria le ady miteraka problème amin'ilay firenena. Lasa miha-mahantra, miha-mikorotana, mipoaka dao izay tsy tokony hipoaka rehetra. Kira tsy fikorotana mandeha-tany. Fikorotana ingeny hafaran'ilay izy. Zay hoe aratra dia aratra izay rehetra mivesatra azy. Ho ataoko vato mavesatra. Ary izay rehetra mivesatra anazy dia aratra dia aratra. Izy moa zao manome mavesatra ny Israeliana sy ny Amerikana. Ny Amerikana mihitsy zao lasa tatra izany problème zany zao. Io no tena Andriamanitra hoe aratra dia aratra izay mivesatra azy. Laovaka etsika amin'ny teny frantsay indray izy ty. Oui, à ce moment-là, je ferai de Jérusalem un bloc de pierre que personne ne peut soulever. Tena ataoko vato mavesatra mihitsy izy. Tous ceux qui voudront la soulever se blesseront. Azy rehetra mivesatra anazy dia ratra. Izay mitady hevitra ny hampiakatra anazy zany dia maratra. Tous ceux qui voudront la soulever se blesseront. Izay rehetra te hampisandatra anazy dia maratra. Ka ny antony mahatonga azy maratra satria manino? Dadaïava misy ange miady amin'ireo, tezitra amin'ireo. Ianao tsy mety amin'ny Dadaïava ange ireo. Ka izay rehetra te hampiakatra anazy no hoe misolevena zany hoe mba mibata anazy, mba hampiakatra anazy. Dia maratra izay manao an'izay. Ny Amerikana mihitsy zao mponao an'izany. Mezaka mibata anazy ny Amerikana hoe mba hiverina amin'ny tany zany dia hoe ao azy ny daholo ny tany eto. Ny Amerikana ange manao an'izany. Dia zao teny dadanay iahy aminao re Amerikana. Tsy fantatra izao présidentareo aratra nareo. Ka nareo dia tsy maintsy maratra na tena na tsy tiana fa teny mandeha io. Ary rehefa maratra ny zavatra anakaiky dia tsy afaka mihetsika. Mazava fa tsy afaka mihetsika ianareo ry Amerikana, ry Anglisy, ry Frantsay, ry Italiana, ry Alemaintsika. Tsy hoe tsy fitiavana ho azy ho teniko izao fa tena fitiavana. Fa manome conseil ho azy zaho hoe mba miverena amin'ny Dadaïava daholo amin'izay fa teniny inge io miatra ao aminareo io tiako teneniny. Fa tsy tonga saina mihitsy ny venareo.
ary miteny amin'le monsieur manatsy ny rehetrarehetra hoe fotoana iverenareo amin'ny dada iava zao oka zay ty calcul politika anareo sy fanambaninareo an'io andriamanitra marina io nareo ny diso andriamanitra any dia manambany an'andriamanitra nareo faratafaraka amin'ny andriamanitra marina nareo tsy afaka manambany nareo zareo nanaovan'ny israelianina fafahiny e no izany tena mamerina miteny aminareo a andro ny fiverenana zao iverenanareo amin'ny dada iava sosoa am'izay fa tena miatrika io teny tsy maintsy potika ny amerikana na hotelina tsy hoteny tsy maintsy potika izy tsy maintsy rava izy io aratra dia aratra zany nge tena mijaly ny dikan'izany e ho avy ny fijanareo ry amerikana miomaly nareo fa tsy maintsy minjery aminareo zany teny zany tonga aminareo zany ry anglisy ry frantsay ry otanina rehetrarehetra jany nareo tianareo mihitsy le mibatany israel io zao vonareo ary nareo israelianina ho avy amelanareo sy tontolo zao izy so tontolo zao mihitsy nge ny amelanareo fa tsy izy saika amin'izany fotoana zany hitady ny aiavasy eo so am'izay nareo satria nareo vo tena hitady an'le ny volonareo teo amin'ny azo fijalinareo itiny zandry ny ty miteny aminareo ty zay miaraka amiko tsy manota intsony fa zay nge ny planan'io andriamanitra io lasa tsy mpanota intsony dia fa hitan'ny masonareo ve zany dia mbola sy tonga sainareo misy ny sasany hoe zay koa nge tsy manota intsony zay raha mifafakindimy isan'andro zany sasany fa maninona mbola mibebaka ihany efa tonga ny andro anankiray maninona mivavaka foana mba hibebaka foana ary iny ty vady mihoatra ny roa ty manambady 50 ny sasany inony ty ngany andriamanitra abrahama miteny hoe manambady eny no mihoatra amray ny andriamanitra abrahama dia niteny tamin'ilay mpamina ny farany hoe aza manota intsony zay ny teny ary ny olona manambady be dehibe dia mpanota ka hoany ianao am'izany aza mba miteny hoe zay tsy mpanota fa lehibe ny mpanota no ary rehefa niova le anarana hoe iavao lasa nivady dia zavatra hafa dia fa mpanota ianao zay zay ny fiafarany teny endry mahita nylozaka mery adala mandrosika vo rary sotsika etra sambotainao soany am'izany teny meko zany ary sambo tonga saina sa mety tonga saina satria fa tongotra ny fotoana efa akaiky dia akaiky ny fanampotena anareo akaiky efa miaratsy be ny sary mandeha zao ny ukrainiany efa rava ary io tsy maintsy rava ukraine tsy maintsy miverina andreo isy io na tena na tsy teny ary lasy nareo ukraine miveriny amreo isy fa adaladala mamono olona fotsiny amitsy amin'antony mampifaly devolo fotsiny devolo nge faly am'io mamono olona am'io tena mampareny mihitsy fitaitra mihitsy le président maneran-tany mampiady olona fotsiny inona ny antony zao ny antony ka contrat amy devolo io tsy mahazo miakatra président raha tsy mamono olona zany mahatonga reo tsy mivakinao an'izay maty zany tsy ariny président zany contrat io rehefa miakatra tsy maintsy mamono olona ianao mba ho sakafo hoanjareo ny rany le devolo tsy maintsy misotro raha de zany mahatonga reo tsy mivakinao an'izay olona maty eo alamy fotsiny tsy taitra mihitsy le président américain tandry am'le be loatra le maty fa zay ohatra hoe zatra amidy ny tsena mihitsy le faty hoe oka zay fa be loatra ianao hoe mahafantatra eo be ny maty tsy efa mitokony teny hoe aza miaty fa ho be ny maty tsy afantaranao zany be am'izay ny maty aza miaty so fa efa be ny maty voky ve zany le devolo ve zany hevitra zany ve aparelo eny le toetsaina anany filopereto ambony tany hoe ampidiny le olona maty am'izay ny olona de sy taitra dre zareo tena oka zay fa be ny maty zany teny zany tena milaza mihitsy hoe ny rana zany zareo amono olona de fa afa-po am'izay le miezaka anazy de oka zay fa be ny maty eniko zany teny zany tena eniko zany teny ary nahita an'izay phrase zay mihitsy hoe oka zay fa be loatra maty tena hoe zay ary ny président maneran-tany mampiadipiady ireo tovy daholo reo zany ilazako hoe ory président maneran-tany no verina amin'ny erosoa fa aza manaikitra tsy mbola afaka mivero tena tsoko daholo nareo tena oka zay fa tena nareo tena ampiasaina devolo mihitsy na tena mitenareo tena fitaovanareo fiaran-tana ny devolo mamono olona fotsy nareo tena vitanareo famono olona ny amin'ny vola sy ny teo botsina be ny posinareo de maty am'izay le olona de sy tena tena oka zay fa be loatra maty nareo ihany efa nampiady anazy teo tena mampainareo zany fiteny zany efa de misy zany fa lehibe zany le mpamorona le mpanamboatra nareo mihitsy ny malemy mahita ny anaovana anareo tena mampaio
eo dia tsy mety fanapotena tsy mety anjona reo fa tsy mety ena zao maro zao dia tsy mety ompotena na eo na tena tsy tia fa mialohan' zao fanapotena efanjonareo zao dia zay no mahatonga na miantso hoe miverena ty amin'ny eosoa fa mandeha io teny fanapotena io tsy maintsy miakatra nosina tena sy tia biby tsy maintsy miakatra eny biby anankiray ary tsy maintsy andravanao iny ry Israely tonga matsy ny farany ny endry mahita lozaka mery ny adala mandrosika vo amin'ny andro farany no tonga izany teny zany tsy io izay raha tsika mahita mity tanteraka ny famaranana zao fa aingany mba ianareo zay mandray ana am'ty nday mitoraka ty mba hitodika anareo e mameno ny teniny anareo fa tena maty eny eo anareo zao ngeny zaka efa hita amin'ny maso hoe dia mbo tsy tonga saina ihany ve nareo asa zany ny dadako zany ayava naniraka ny Elia izy maiza miaina maiza miverina vavakitsika dada malay avao voninahitry no mandrakizay ka io zany teny sy fampianarana zany fa tena famonjenan'ny olona rehetra zany fa natsoko tamalazao teny zao dia naritra any amin'ny filoham-pirenena sy matonga saina fa lasa fitaovany dia mony daholo ny zavatra rehetra amin'ity tany ty fa mihitsy le tsy isanareo mihinana ran'olona fotsiny mihinanay ary rehetra zany dia mieritreritra matsy ny devoly fa rehefa be dehibe ny olona maty ny olona matiny dia mihinana aina be dehibe izy dia iverina fahampamiady aminao reo iaho soa tena tsisy saina mihitsy ireo fa le olona tsy tonga saina iaho soa zany mahatonga ny Elia mangataka aminao hoe mataovy tonga saina doly am'izay reny ny olona iaho soa sy tata Mariako mba hiverina hitodika ho any aminao mba hitodika amin'ny fampianarana efa napetraka anao anatin'io saina io tompy io nataonao mihitsy n'ilay saina mba ho jerevan'ny olona ny teninao hoe tinge ny teny mamonjy anareo dada iavazy io soa tsy mahazo makany aminao raha mbola mpanota zany lanta misy anao ianao tokony io lanta io tsy misy miditra mihitsy rehefa mpanota ary tsy misy afaka manao force ihany zany pila moa rehefa maty nga misy mahafantatra nalakalentsony le olombelona reo zao hoe izy ny be saina fa raha vao miala fotsiny io vatana reo ka miverina fono efa tsisy ninny eo ampelantanantsony izy fa hiatrika anao zay dada iava zany mahatonga na mangataka hoe fonjeo le olona dada iava raha mbola azo atao tena maty le olona tena vonoiny le tsisy sain'ireo mihitsy le olona le olona koa tsisy saina koa dia tena ararotina dia manaraka zany mahatonga ny Elia mangataka dada malay iava fonjeo ny olona mba voafonjy ihany ka tena maditra izy tena maditra somary loha izy a tsy te alala izy sady tsy te hiaino izy anazy ny azy a fa ianao dia ianao rery sisa mavita mamerina ny sain'ny olona dada iava tsy aho soa malala avy reny no sain'ny olona mba hitodika any amin'izao famarinana izao fefa atomotra loatra ny farany efa hifarana ny farany tena izy fonjeo ny olona dada malay iava fonjeo ny olona zany ny fangatahany Elia aminao fonjeo ny olona eo saina izy hitodika ho any aminao eo saina izy hiverany aminao dada iava amonjy ny fanahany satria ianao no nanome le fanahy zay mametraka ny fanahiny olona ao anatiny ozy ny teninao ianao no nametraka an'io tao ary rehefa miala io dia hiverinao any aminao ary ho tsarainao fa eo indrindra hoe raha ho tsaraina le fanahy tsy misy fanampanota zany ka voavonjy ho any aminao zany fa trany dia mitsipy eny amin'ny elo daholo ary ny afarany lalany dia ny afarimy rehetra afo mihitsy zany mahatonga ny Elia mangataka hoe apio Elia manavitra o apio Elia ary mio saina sy fahendrena mba ahikariko an'le olona ampiaiava halleloia amen dia izay ny fiarahantsika tamiio tia raha sotria samy telo soa amin'ny fiarahantsika amin'ny zoma indray ary nozy efa resy lahatra misolatanarana amin'ny batisa amin'ny WhatsApp io a plus 261 32 86 ifery manaraka io lavitra be moa le 663 98 zay le izay lavitra be moa le télé anay kely be ty moa za lavitra be le
somary tiradelo eny be fa hitako ihany le izy. Zay zany no tonareo mandrohata anarana amin'ny WhatsApp io. Aveko tsara plus 261 32 86 663 98. Aveko farany plus 261 32 86 663 98. Hoanareo zay mianao radio internet matao mananteny izay. Zay fa dia malaso tsiketra samy tena soa ho an'izay resy lahatra ho ampatisa mandrohata anarana ary mandehanany amin'ny batisa fa tsy solution no mihitsy intsony io e. Zay dia samy tena soa daholo. Ary dia aveko tsara koa ny teny koa mba dika kely angamba zay teknisy zany fampianarana anankiray io. Aleo mba tena atao tsara ny fandikana dia tena atao fampianarana anankiray izy io numéro 5 zany. Atao anatin'ny laran'ny fampianarana numéro 5 dia somary ratsiratsy satria telefona nandehanana izy fa le fandikana koa sy mba ataoko tsara. Malagasy manana olana amin'ny fiteny fa ny hafa firenena mety manana olana fa raha malagasy mahay anazy dia mazava tsara ny teny na dia telefona aza ka miraso antsika samy tena soa. Fo amin'ilay vahiny kosany dia ataovy tsara ny fandikana teny mora isin'ny vahiny ny teny zany. Dia ho amin'ny manaraka indray tainao soa daholo.